fampandrona ny zaza dia ny fampiakanjona azy le ny fitaovana ilaina momba izay zany a ny fampandrona io zany dia tsy maintsy eo vonona ny koveta dia eo akaikiny eo ny savony dia ny rano mafana sy ny rano mangatsiaka hitatsika eo rehefa avy eo ina ny ampazay misy rano mafana sy rano mangatsiaka zay dia misy ny koveta zay fanasana tanana le olona karakara azy misy ny zinga savony dia ny etikely etiboly sy ny brosy lohany dia servieta famoahana tanana an'ilay mpikarakara dia ny an'le zazakely ray ny fitaovana fampiakanjona azy dia eo zany misy ny lange ty dia lamba lehibe zany dia misy ny ilay triangle pointe izy dia mbola zaza ray volana mivolazatsika teo dia ao ny antiakanjona ny brasiera kely misy andray fohy tanana zay manolokoditra dia lava tanana eo ivelan'ilay manolokoditra teo dia ny ivelany indrindra misy ny pataloha keliny dia misy ny amboniny mafatifaty kely dia misy ny satroka vonona rehefa hoe entina mivoaka izy zany dia amin'le fampandrona koa zany satria izy mbola kely dia eo ny bandy tsy maintsy misy eo ny bandy zany anaovana fotrany dia ny vovon-dandihazo zay anadiovana ny masony sy ny tarehiny zany ny servieta dia servieta zay anoahana ny zaza dia ho alahatritsika amin'izay aloha zany hoe iza zany tokony hipetraka ambony indrindra iza no ambany indrindra ny apetraka ambany indrindra dia izay ivelany indrindra reto zany le pataloha sy ilay ambon'le pataloha re zany no ivelany indrindra ambany indrindra manaraka an'izay dia ilay brassière anatiny sy ivelany anatiny sy ivelany zany no ambany indrindra dia ny anatiny ambony indrindra dia manaraka an'izay ny lay taty lehibe lehibe ataontsika rehetra ary ny pointe le pointe ty sy le taty lehibe ny lafitsarany no atao eo amin'ny ambony zany eo le manaraka amin'n'oditra le zaza fa tsy atao amin'le zaitrany fa iarovana amin'le irritation amin'ny hodiny zany mahamasaka ny hodiny tahaka zany ity taty pointe ty koa tsy ty le serviety ty zany no atao manolotra ny hodiny fa ilay malama no manolotra ny hodiny tahaka izao ny momban'ilay mikarakara le zaza zany tiana fantatra aloha dia zao hoe ny ho tsy maintsy bolo ny ho tsy mahazo manao daholo dia alohany ampandrona ny zaza dia tsy maintsy sasana ny tanana manasa tanana tsara izay mikarakara le zaza amin'ny savony tsara dia fitaovana maina tsara iny aloha satria andraina le zaza amin'izay tsy izy zany karakara azy
kilakilaina be loatra izy amin'ny mazaza mbola saripady malemilemy kely daholo ny tena rehetra miata misasatsika zao misasatsika tsara raha resarana ny zaza dia misy ny fametrahana ny akanjo maloto misasatsika zao ny ambany a no asolona aloha raha tsy ampiseho loatra ny tratrany zaza zay zavatra zay satria ny tratra mora voan'ny rivotra aingana dia aingana dia ny fanambaniny aloha zany a no asolona voalohany asolontsika am'izay ny amboniny aka zazakely zany a misasantsika dia hosorona savony tanako zany a tsy misy gan tsy asina gan mihitsiny ny antony a dia zao ilaina ilay tanana manafisafiny zaza iny a no matonga fafinaretona ho an'ny zaza amin'ny ampanona azy dia ny any amin'ilay plipli indrindra ny tena sasana voalohany eto amin'ity fitombenana ny tena atao diovina tsara n'ilay savony satria iny a no maloto matetika dia avy eo a ny aty amin'ny lamosiny sy ny tanana oka de odododododode vita savony a dia hoampanotsika izy fa ilay mpampandro azy a dia tsy maintsy mbola anasany tanana aloha sasana tsara ny tanana mba asina rano mba tsy ampalamany tanana dia tazomina ilay zaza ny rano dia amin'ny hafanany zaza raha ohatra hoe manahiranao ny altazay dia atao kio aloha dia ilay zaza ohatran'izao fitazona azy tazona ohatran'izao izy a amin'ny tanana anakiroa anakiray zany a mamotaka azy a mitongony a miatakely tsy mitoaka faly izy mandeha amin'ny rano vitsy zay a